Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia nisy kapiteny anankiray nampanao fanazarantena ny antokony miaramila mbola zazavao. Mandrosoa ary soa ny dio ny baikon'ilay kapiteny dia nizotrana nitsy ny renirano anankiray ny miaramila. Noho ny tonga teo moron-drano anefa izy ireo dia nijanona ka nisalasala teo. Fa nahoana nareo no mijanona nefa tsy ilazana akory hoe mijanona, hoy nitreron'ilay kapiteny. Dia hoy ny navaly miaramila anankiray tamin'ny kapiteny: ry kapiteny o, tolalina angety renirano ity e? Inona izay renirano ny kapiteny namaly azy? Tsinitsinina akory izany? Zavatra anankiray loha ihany no ilaina dia izao. Rehefa mibaiko aho hoe ary soa ny dia, ny dikan'izay dia mandrosoa, fa tsy misy zavatra hafa akoatr'izay. Ry mpiaino ajaina, anio dia izao ny baikon'ilay kapiteny ambony indrindra avy any an-danitra aminao hoe arotsay amin'ny lalina ny aratonao. Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Matteo 5:20-9:10. Androso ve ianao? Tsy misy safidy tsara akoatr'izay. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Feony ny teny fikasana Andrambato. Fanamtenana ny ahita ny tavan'ilay befity, omba areta kely sisa figoka fahasambarana, fikiro tsara
fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Faly ny ekipa amin'ny feonfanantenana miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miaraba toko dia manasanao ankafiany fandaharantsika. Tombotsoa be eo amin'ny fambolena tao ny fanamboarana zezika komposta 7 andro. Sady tsy mandany fotoana izy nefa manatsara ny vokatra ho azo eo amin'ny lafiny fahasalamana na ihany koa eo amin'ny habeny vokatra ho andrandraina. Andraminy manamboatra zezika komposta izay 7 andro monja fa tsy hanenenanao ny manao izany. Ndao ary ho fantarina hoe inona avy ny zavatra ilaina amin'izany komposta 7 andro izany. Ety an-tanàna ihany dia misy tantara nosoratan'i Zoanitra andrenesanao an'i Rila sy Nardina. Ately dia fa tsisy olona tsony aho Maraina mihitsy enenareo zandry ny arabary dia fetiapahatra sady. Angahita fa ny tranombo mila diovina moa ny zezika tsy maintsy alaina sady ny zezikomby aneny tsara indrindra anaovana komposta 7 andro e. Fa ny zezika koa na biby fiompiafa ve tsy mety ry ny arabary mety ihany fa mbola mila miandry elaela voavoniny zany fa ny zezikomby tonga dia voniny zany eo. Angamba tsy hampanenina ny sera sady miresaka tsika no manadio kely eto zary no miala tsiny manelingelina anao maraina amin'ity fahamaizakoa maika vokatra ry marina izany ho manoangy anarany zavatra ilaina dia afaka mikarakara zezika avy hatranytsika akoatran'ny zezikombo mody mila zava-maniry mora aloha ny komposta ary ny arabary raha tsy diso tsy diso mihitsy zay mihitsy no atao hoe zezika komposta zezika no atsaraina amin'ny alalan'ny fahalovantaron zava-maniry isan-karazany miampitaim-biby fiompy dia mila zava-maniry mora aloha zany. Andrasokely vetivety aloha akaka espenato etre reny ny tao anatin'ity sobika be ansety hitanao ihany ny fanadroadron'ny zory dia aliako moto sobika nitiny sady mba tiako ho tampoka aminy fahaizako ny komposta 7 andro eno tsara raha zavatra ilaina sao tsy mety eo ny komposta zay vo ataony zory be fimehezany eo se mino anao ary njarabary zao ary zezikomby rogony zava-maniry mora aloha tapatapahana raigony zay dia makamololo ihany koa se mololo tetitetehany iny dia atao raigony dia mila pompo mahery atsasaky ny gony miampy apompo mahery voadoro atsasaky ny gony ihany koa akoatran'le apombo mahery atsasaky ny gony dia mbola mila mandoro apombo mahery hafa ihany koa raha azoko tsara ny fanazavanao ka rehefa mandoro azy dia tsy avelan-davenina fotsiny fa izy mbola mainty iny dia ajanona iny mantsy ny tena manome tsirony komposta azoko tsara zany hoe
atsasaky ny jony a iny ampombo mahery voadoro iny a zay de atsasaky ny jony ihany ko le ampombo mahery tsy dorana zay de ray jony a no mololo voatetitetika de ray jony ihany ko ny zava-maniry mora loha ary ny farany rogono ny zestiomby azo antoka ny fahombiazany se fa fanampin'izay a endringa ny ampombo malemy ay io ndray a arakaraky ny abetsahan'ny komposta ataony fatrany oay ohatra ny sangiditra antadin'le manjy zany ry ny arabary a kosy inona raha mahazo an'le manja ao angery de mba amboarikely mitady ato ay te isotro rano kosy eny marina fa amin'ny teny an'izay se a fa mila rano ihany ko ny komposta ay 10 litatra ny fatran'io fatran'le rano zay de eo ihany ko ny ranopary 100 mililitatra indray ny fatran'io ay reny tavangom-panafody efa lany reny matetika no misy an'io fatra 100 mililitatra io hitako reny ranotsotra 10 litatra de ranopary 100 mililitatra ka raha fotoana tsy misy fary de ahoana ry ngarabary a mety koa ny rano-tsiramamy ay tsarotra tadiavina neny fangaro ilaina naovana komposta fa misy ety an-tanàna avokoa ka reo aloha zany a reo zany no manina de andose ho any an-trano fa misy zavatra omeko an'se any ay ndao ary ohatray tivy olaniko eto daholo ry ngarabary fa aleo anga hoetiko any an-tanàna de erako misotro amin'ny zorsinikizy ranom-boankazo iny fa fanamasahana aingana ny komposta ary dedea so diso hevitra zany ve zavena laly ny lokon'ny to ranom-boankazo no hitako ko sady ato anaty tavoangy plastika afabaraka marina inona tsara hoe tiry ngarabary ty lazainy sefa ranom-boankazo ty no atao hoe lalovay na activateur ty zany a no manafaingana ny fahamasahany zezika komposta atonga azo vita 7 andro monjy zany io de ahoana indray ny fanamboarana ty hoe lalovay moa na activateur ho ampianariko an'se tokoa ny fanamboarana an'io fa efa omeko an'se aloha iny ray tavoangy iny fa andana aloha homany daholo ny zavatra ilaina de atsoy a rehefa vonina fa tsy mainka anamboatra zezika komposta 7 andro amokaranaingana ve ty isy ary aleo aloha ilozako ianao ry ngarabary fa mainka ikarakara tokoa tonga de hoetiko moa zany ty lalovay ty andre moangery de fa tsy ranom-boankazo iny okangia ary le sobika be ty angajanyny dede oay saika nahita loza tam'zoro be amarina fitoeran-damba matsy ty lasa aloha eny ary tsy sarotra ny manamboatra zezika komposta 7 andro fa ilaina indrindra kosa ny manaraka tsara ny toromarika ireo zavatra ilaina izay zavatra fahita eo an-toerana avokoa ny fangaro rehetra raha manaraka tsara izany ianao dia aomby ny zezika karakarainao antenaina fa voarainao tsara daholo ireo zavatra ilaina ny manamboatra sisa amin'ny fandarana manaraka dia ho fantarina ireo tokony atao indray hifarana eto aloha ny fiarahantsika androany zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-pitafindray ary
awr boîte postale 700 Antananarivo 1 sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana antokopihira ambondina lakaloatra no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana daoarisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana daoarisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana toky fanantenana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiainam-baovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana lay feo ny fanantenana awr manolotra ho anao feo ny fanantenana ry mpiany malala ny fisaorana sy ny fankasitrahanao an'andriamanitra irery ihany ny fahazavantsaina eo ambany fitarian'ny fanamasina kosa ho antsika tsiraray avy aoka hanana fanetretena isika ka hanaiky ny fitarian'ny fanamasina fa vonina ny fanahy masina hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra manamasina azy amin'ny fahamarinana fa nytenao ny fahamarinana ho Jesosy ny tenin'andriamanitra irery ihany no manambara amintsika ny atao hoe marina tsy azo idikevitra vérité absolue ny fampianarana hafa rehetra zay volavolaina sy fironona ary ambomboarin'ny sain'olombelona dia miova araka ny vanim-potoana dia miova araka ny fisehoan-javatra fa ny tenin'andriamanitra ny tsy miova maro sy an'io ary ho mandrakizay ivavaka isika andriamanitra rainay any an-danitro misaotranao zahay manome anay ny tombontsoa ahazoanay mampitombo ny fahafantarana anao ianao tokoa ilay fanasy fahamarinana zay tena mpivavaka marina dia mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana zay tena mpivavaka marina dia manaiky hovonjena ho afaka amin'ny fahotana ilay fahotana fantikanany didinao ilay didinao didim-pitiavana tsy manam-pitiavana izahay no ny abeny izany tsy fankatoavan-dalàna izany koa raha mivavaka aminao fanasy fahamarinana izahay dia mitaraina fenoa izany fitiavana izany izahay mba hifankatia ny mpivady rehetra hifankatia ny fianakaviana rehetra ndray aman-dreny sy ny ankizy hifankatia ny piraibirao ny tatsà rehetra ny ety amindreny vohitra rehetra ny piray fiangonana ny piray firenena tsy vitana herin'olombelona naovinanao vina izany fa ianao no angatahanay hanatanteraka ny romanina toko 15 ka ny fananao maso no ampidina ny fitiavana ty anatinay dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany amen. Ry mpiany malala inona moa ny fiainana mandrakizay ny mahafantatra n'Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy zay fanirahana. Andeha maka eo amin'ny Timoty 1:1 isika araka ny 7:20. Timoty 1:1 ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha tsy mety maty tsy hita
dia ho an'andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay amen. Ny apôstôly paoly raha manoratra ho an'ny timoty zanany malala dia maneo ny mahandriamanitra n'andriamanitra, ray andriamanitra fanahy sy fahamarinana ary somary midimiditra lalindalina ihany amin'io fahafantarana n'andriamanitra io. Mpanjaka tsy manan-taloha, izany no mahandriamanitra n'andriamanitra eto. Ny fiainana tokoa raha tsy misy ny fitondrana, raha tsy misy ny mpitarika, raha tsy misy ny manjaka, dia ho fisavoritana tsy talany, anarchisme amin'ny teny frantsay, samy manao zay tiany atao. Ka ny baiboly zany dia manizingizina antsika ary tokony ho fantatsika ny mahandriamanitra n'andriamanitra, mpanjaka atsika izy. Mpanjaka atsika andriamanitra. Nahoana? Satria izy neny namorona atsika. Izy nahary atsika. Ao ny Genesis 1:1, tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia mitanisa izy eo amin'io Genesis 1:1 io hoe tamin'ny andro voalohany izy nanao ny mazava, tamin'ny andro faharoa izy nanao ny abakabaka, tamin'ny andro fahatelo izy nanao ny zava-maniry maro samihafa, tamin'ny andro fahaefatra izy nanao ny masoandro sy ny volana ny kintana, tamin'ny andro fahadimy izy nanao ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, biby anaty rano sy ny voromanidina amin'ny abakabaka, tamin'ny andro fahena izy nanao ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, ary tamin'ny andro fahena koa izy nanao atsika olombelona, ary tamin'ny andro fahafito izy dia nitsahatra. Toy ny Genesis 2:2 ny voalonkatra amin'ny 7 hoe ary efa vitan'andriamanitra ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, izany tahin'andriamanitra ny andro fahafito sy nana masinany azy. Vitan'andriamanitra ny zavatra rehetra. Lay mpanjaka no nitsahatra ary nita. Dia io mpanjaka io no manome teny amintsika eo amin'ny Exodosy 2:20, ny 9:20 manao hoe matserova izany andro fahafito io zany nomeny anarana hoe sabata fitsaharana koa ny dikany, ary ozy hoe matserova ny andro sabata na masina azy, fa enemina ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabata ny Jehovandriamanitra ao zany andro fahafito io izany. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahy na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahinao zay tafiditra mbavadinao, fa enemana anaovan'ny Jehovandriamanitra sy ny tany sy ny rahamasina mba amin'izay rehetra ho aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, izany tahiny Jehovany andro sabata sy nana masinany azy. Lay mpanjaka, pahary, mpamorona izao rehetra izao no miteny izany. Mba fantatsika ve izany? Ry mpiaino malala, fa Andriamanitra ilay fanahy sy fahamarinana kanefa mpanjaka, ary amin'ny bokon'ny Apokalipsy aza dia mpanjaka ny mpanjaka, tompon'ny tompo, dia miangavy atsika rehetra mba hatsiaro fa izy no mpamorona izao rehetra izao. Hanaiky fa izy no nahary antsika, ary raha manaiky isika fa Andriamanitra ny mpamorona sy mpahary antsika, dia manaiky isika fa no tahiny sy no hamasiny ny andro fahafito, lay nataony hoe andro sabata. Dia hoy izy hoe ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, fa aoka ho hamasinao sy aoka ho ajainao izany andro izany. Amin'ny andininy hafa amin'ny soratra masina moa dia hoy izy hoe ajao fitoerako masina, tandremo ny sabata ko ajao fitoerako masina, fa izao no Jehova. Io mpanjaka io zany dia miantso atsika rehetra mba hiverina amin'izany sabata ny Jehova izany, izany sabata ny andro fahafito izany. Lay Satana devoly fahavalo, Losifera fahizay ao amin'ny Isaia 4:10, ao amin'ny Ezekela 7:20, dia misy fitantarana izay hanehoana ny zavatra nataony Losifera io tamin'ny alalany zava-misy teto an-tany zany, akanan'izany lesona sarobidy izany, fa te hitovy amin'Andriamanitra izy, maninana an'Andriamanitra izy zany, ka zay ataon'Andriamanitra dia hifaninanany, toeriny amin'ny fomba maro samihafa izany, dia te hitovy amin'Andriamanitra izy, dia manohitra an'Andriamanitra. Koa raha miteny ary ilay Andriamanitra mpanjaka, dia misy foana ny zavatra ataony devoly Satana io, satria rehefa nazera avy any an-danitra moa Losifera, ary amin'ny Apokalipsy 2:20, dia lasa devoly Satana mena rana ela, lasa hoe dragona izy. Dia misy foana ny zavatra ataony, ka dia ravaravany zay zavatra ambaran'Andriamanitra. Ko tsy mahagaga ravaravany koa lay tenin'Andriamanitra hoe matserova ny andro sabata na masina azy, enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra, fa sabatany Jehovandriamanitra ao ny andro fahafito. Dia no ravaravany Satana teo amin'ny tantara izany,
ary io aza no tena hamarana izao tantara izao, ny hanasongadinany Satana fa tsy izy mihitsy io zavatra ambaran'Andriamanitra io hoe matserova ny andro sabata. Ry mpiaino malala, izao ny fiainana manakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra. Andriamanitra raha namorona izao rehetra izao, namorona ny zavatra rehetra, dia naneo tsangam-bato, naneo ilay karazana hoe fanehona ny famaranana izany, famoronana izany, fankalazana ny fahavitan'izany famoronana izany tamin'ny alalan'ny andro fahafito sabata. Ka hoy izy hoe izany no tahiny andro sabata sy nanamasinany azy, izany no tahiny andro fahafito sy nanamasinany azy. Koa andeha ahafantatra an'Andriamanitra isika, lay fanasy fahamarinana, andeha isika anaiky azo mpanjaka atsika, mpamorona atsika, mpahary antsika. Fa rehefa manaiky azo mpanjaka atsika, mpamorona sy mpahary antsika isika, dia manaiky amin'ny mpitiavana ny teniny, manaiky amin'ny pahatsorapo ny teniny, matserova ny andro sabata namasina azy. Fa enemana no iasanao sy anaovanao ny raharano rehetra, fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahy na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahinao izay tafiditra eo mba vadinao. Ny rariana ry mpiaino malala, dia ny ahatonga antsika rehetra mba hino hanaiky fa Andriamanitra ny mpamorona sy mpahary antsika, ary nitsangam-bato n'izany famoronana izany dia ilay sabatany Jehova andro fahafito. Rehefa jerena ny kalandre rehetra raha ny tena marina, dia ny sabotsy izany andro fahafito izany. Iverina eo amin'Andriamanitra fanasy fahamarinana isika, iverina eo amin'izany tsangam-baton'Andriamanitra izay famoronana sy faharina izao rehetra izany isika, iverina amin'ny andro fahafito isika, iverina amin'ny sabata isika. Vavaka isika, Tompoandriamanitra io misotranao zahay, fa miamazava aminay hatrany ianao, satria ny teninao lay fahamarinana ka manamasina anay no mampianatra anay an'izany. Ko ambio zahay ahita fifaliana eo amin'ny fitombona fahalalana anao sy ny fahafantarana anao, fa izany ny fiainana mandrakizay, izany ny tena fiainana. Nandray everinay fa ny fahazona volabe ny tena fiainana, fahazona laza mamboninahitra ny tena fiainana, fahazona hery tanjaka ny tena fiainana, fananana ny zao ny tena fiainana, fananana arena isan-karazany tena fiainana. Kanefa ny teninao dia manambara fa raha me mahafantatra anao zahay, miova ny fomba fivavakay, miova ihany koa ny toe-ponay feno fitiavana, ary indro izahay fa manjary mahafantatra lay andro no tahinao sy no amasinao, izany ny tena fiainana ho anay. Koa ny fananao masina nampy anay tsiraray avy, atonga anay iorim-paka tanteraka eo amin'izany teniny fahamarinana ambarany teninao izany, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Groupe Mita. Sangambato pamoronana, ny andro
sy ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Ny feon'ny fanantenana telefôny 033 37 16 13 034 06 797 62. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Mitoy-hatrany ny fandaharana renesinao eto amin'ny onjam-peon'ny fanantenana. Ararao to ny fampiarana izay noenona mba hahasoanao sy ny ankonanao. Mbola iresaka mahakasika ny diabeta ihany sika amin'ity ity. Ny diabeta moa araka ny famariparitany dokotera azy tsotsotra tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa dia hoe fekarany tahan'ny siramamy ao amin'ny vatana. Misy karazany vitsivitsy ny diabeta raha iverenana kely ny voalazan'ny dokotera, dia ny diabeta sokajy voalohany na le type 1, ny diabeta sokajy faharoa na ny type 2, teo ihany koa ny diabeta ho an'ny vehivavy mitondra voga. Ny diabeta sokajy voalohany na ny type 1 dia matetika mahazo ireo zaza, ny ankizy, ny adolantseto, ny tanora. Ny diabeta sokajy faharoa kosa na ny type 2 dia mahazo ny olona efa mihoatra ny 20 taona. Mampidi-doza tokoa ny diabeta raha tsy voatsabo ara-potoana. Izay indrindra no anamafisantsika azy eto amin'ny fandaharana. Efa nresahana taminao teto moa fa mbola itoy ity fandaharana ity, izay rahana trany amin'ny dokotera Solofo George, ary izy hatrany ihany koa no vahiny sary tompotrany ny fandaharana izay isorana azy manokana. Miaraabanao dokotera tonga soa eto amin'ny studioan'ny radio AWR. Faly miarabantsika tsirairay avy mpanaraka ny fandaharana atao amin'ny radio AWR. Ho toizantsika anio indray le resaka mahakasika ny aretina diabeta izay efa nampanantenaina amin'ny mpiaino. Tsara dokotera raha averina kely ny fambara fa tratry ny diabeta ny olona iray.
ireo fambara afantarana fa hoe tratra ny diabeta ny olona anankiray. Ny diabeta type 2 dia matetika tsy misy fambara firy mandritra ny taona maro. Noho izay anton'izay dia matetika no tsy hafantarana azy, tsy fahafantarana mety hatratra hatrany amin'ny 5 ka hatrany amin'ny 10 taona ho any. Na tsy miseho aza ny fambara ety ivelany, misoko mangina manimba ireo taova ao anatin'ny diabeta ka ny fahasimban'ireo taova ireny no matetika hafantarana azy indraindray. Ireto zavatra reto ny tokony hampiahy ny olona anankiray: etaeta lava, faniriana matetika ivalan-drano na alina io na atoandro, hanoanana lava, farerana mohoatra noho ny andavanandro, fahiazana, fery sarotra sitrana eo amin'ny hoditra na ny akanjonify, volovolo eo amin'ny tanana na ny tongotra. Rehefa lasa lavitra kokoa ny aretina dia mety hanjavona ny fahitana, mety iseho ny aretin'ny lalandra sy ny fo. Ho an'ny sokajy voalohany, diabète type 1 sy ny sokajy faharoa type 2 dia mitovy ny fisehoany, fa ny mampiavaka azy dia zao: somary misoko mangina ny type 2 fa mirongatra vetivety ny sokajy 1 na ny type 1. Ya, inona dokotera ny fahasarotana mety hitranga amin'ny olona voan'ny diabeta? Ny fiakaran-tany siramamy ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana maharitra dia mitarika fahasimbana eo amin'ny lalandra. Miakely ny lalandra ary miahenjana. Vokany, tsy tonga arika ny tokony izy eo amin'ny taova ny raha. Mitarika fahavoazana eo amin'ny taova izany. Voa ihany koa ireo ozatra na nera ao amin'ny vatana. Misy ny antsoina hoe macroangiopathie na ny fahavoazan'ireo lalandra lehibe mamelona ny fo, atidoha, ranjo. Mafy kokoa io fahavoazana io raha toa ka miampy andray amin'reto aretina reto: tosidra avo, tahan'ny kolesterol ambony, atavezana, fokasigara le olona. Tsara ny maramarika eto fa ny aretin'ny fo sy ny lalandra toy ny angine de poitrine, infarctus de myocarde, ny accident vasculaire cérébral no antony voalohany mahatonga fahafantesana eo amin'ny olona voan'ny diabeta. Fahasarotana eo amin'ny fo sy ny lalandra izay mety hitarika fahafatesana raha tsy voatsabo ara-potoana. Ya, amin'ny maha dokotera maso anao, manahoana indray ny eo amin'ny lafiny maso ty aretina diabeta ity? Misy ny antsoina hoe microangiopathie. Ireo lalandra madinika ao amin'ny vatana dia mety ho simba ka hitarika fahavoazana eo amin'ny maso, rétinopathie diabétique, any amin'ny vo, ny système nerveux central. Ny rétinopathie diabétique dia misy sokajy be dia be, miantomboka amin'ny tsy fahatsapana na inona ka hatramin'ny fahajambana tsy misy fanafany. Mety hitarika fahajambana zany ny diabeta? Inona ary ny fepetra tokony ho raisina na hoe inona ny tokony ataon'ny olona iray izay tratry ny diabeta? Ny diabeta dia mety hitarika fahajambana. Ny olona voan'ny diabeta dia tokony ara-maso mandrakariva eo amin'ny dokotera maso. Fa disoana mampidi-doza ny hoe efa manomboka tsy mahita vao mitady dokotera maso. Zavatra anankiroa amin'ny ankapobeny no mitarika ny fahasombana eo amin'ny maso. Voalohany, ny fahelan'ny diabeta na ny durée zany. Faharoa, ny équilibre. Diso ny fiheverana fa rehefa équilibré ny diabeta zany efa équilibré zany normal ny tany siramamy ao amin'ny vatana ao amin'ny raha, dia tsy iseho mihitsy ny fahavoazana eo amin'ny maso. Na équilibré aza ny siramamy fa arakaraka ny fizotra ny fotoana dia miseho foana ny rétinopathie diabétique ary lazaina hoe masika kokoa sy aingana kokoa io amin'ny diabeta sokajy voalohany na ny type 1 ilay antsoina hoe insulino-dépendant. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny olona voan'ny diabeta dia tratra ny katarakta alohan'ny olona rehetra, iny antsoina hoe katarakta précoce. Somary mampatahotra ihany zany dokotera? Tsy atahorana ho jamba ve zany ny olona diabetika? Ny olona diabetika voara-maso ny dokotera maso ara-potoana sy ara-dalàna dia tsy atahorana ho jamba zany mihitsy. Ankoatran'izay voalaza teo izay dokotera, mbola misy fahasarotana hafa mety hitranga amin'ny olona iray voan'ny diabeta ve? Ny fahavoazan'ny voa ihany koa dia anisan'ny complication ny diabeta. Ny voa dia fitaovana iray manadeo reloto ao amin'ny raha. Mety ho tratry ny fahavoazana avy amin'ny diabeta hitaova io
ka tsy tomombana ny fanadiovana ireo loto ao amin'ny raha. Mivadika hopoizina izay mety hafaty aingina ireo loto tsy voadio ireo. Ny any fitsaboana izay azo atao rehefa lasa lavitra ny fahavoazana dia ny greffe des reins na ny dialyse rénale. Amin'izao fotoana izao dia mbola nivelany no anatanterana ny greffe des reins ary dia tena lafo dia lafo tokoa ny fanatantotsana azy ary azo atao hitantoerana ny dialyse fa mazava ho azy fa lafo ihany koa ny fanatanterana azy zany. Ratsy tokoa ny diabeta, mamely ireo tova maro amin'ny vatana, ny fo, ny lalandrà, ny maso ary ny vo. Zay ny lazain'ny dokotera teo. Tsara indrindra ny mitsabo ara-potoana ireo olona. Mety mbola misy tova hafa hiaran'ity fahasarotan'ity ve dokotera? Misy ny antsoina hoe neuropathie périphérie, marary eo amin'ny rantsam-bantana, rantsan-tongotra, rantsan-tanana. Misy ny antsoina hoe insensibilité, izany hoe tsy maheno marary, fery tsy marary eo amin'ny rantsam-bantana. Amin'ny système nerveux autonome, mikorontana ny rythme cardiaque na ny fitempon'ny fo, ny tension tsy ara-dalàna, ny faniriana te valan-drano tsy ara-dalàna, mety ho tratra ny impuissance. Tsara ny manamarika fa sarotra sitrana ny fery eo amin'ny olona voan'ny diabeta ka tokony ho karakarena tsara satria misy amin'izy ireny miafara amin'ny fanaovana amputation na ny fanapana rantsambatana mihitsy aza. Raha ny fandrenesana azy dia aretina tena mampivarahontsana tokoa ny diabeta. Inona ny tokony atao manoloana izany? Dia inona ny fitsaboana azo atao? Tsy sitrana ny aretina diabeta. Izany hoe araka ny fahafantaran'ny siansa hatramin'izao dia tsy sitrana ny aretina diabeta. Tsara ny manamarika sao dia misy milaza hoe misotro tambava ohatran'izao dia sitrana ny diabeta. Fa ny araka ny fahafantaran'ny siansa hatramin'izao, tsika miteny izao, dia tsy sitrana ny aretina diabeta. Fa misy kosa fanafody ampiasaina ifehezana ny tany siramamy eo amin'ny vatana mba ho ara-dalàna. Fanafody ampiasaina mandra-pahafaty ireo. Fa tsy hoe ampiasaina 2 volana, 3 volana na 2 taona, 2 taona dia mijanona. Fanafody ampiasaina mandra-pahafaty ireo. Ya, mazava izay. Eo amin'ny lafin'ny sakafo dia mahazo mihinana mamy ve ny olona voan'ny diabeta? Betsaka ny olona voan'ny diabeta maneran-tany na eto Madagasikara nefa tsy fantany akory izany. Afaka mihinana zavatra mamy ve ny olona voan'ny diabeta? Ny valiny dia izao, eny. Misy karazan-droa ny siramamy. Misy ny antsoina hoe sucre complexe, tahaka ny féculent, céréales, pain complet, ary misy ny antsoina hoe sucre rapide, bonbon, soda, gâteau, jus de fruits, limonade, sy ny sisa. Ny sucre complexe no mety ho an'ny olona voan'ny diabeta. Atao amin'ny antonona nefa sao dia miteraka atavezana ka vao maika manampitrotraka. Ny siramamy, le antsoina hoe sucre complexe amin'ny antonona izany no mety amin'ny olona voan'ny diabeta. Izany hoe ireo siramamy azo amin'ny céréaly, ny pain complet sy ny hafa. Fantaniana mety anidikidiky ny sain'ny mpiaino antsika ihany koa ity dokotera hoe ny fihinanana mamy tafahoatra ve no mahatonga ny olona iray ho tratry ny aretina diabeta? Valiny tsy. Ny fihinanana karazana menaka graisse hita ao amin'ny beurre, fromage, viennoiserie no manafaingana ny fitrangan'ny diabeta amin'ny olona génétiquement prédisposé. Zany hoe mialatsina amin'ilay teny frantsay fa izay no hitako hoe moramora kokoa nazavana anazy, zany hoe olona efa manana fironana ho tratran'ny diabeta, izay no antsoina hoe génétiquement prédisposé. Misy izany olona efa manana fironana voajanahary ho tratran'ny diabeta, ka ireo olona ireo no tsy mitandrina eo amin'ny sakafo voalaza teo aloha sy ny fomba fiainana dia mazava ho azy fa ho tratra. Tsara ny manamarika etona fa ny fanarana régime végétarien dia tena miaro tokoa ho an'ireo olona manana fironana voajanahary ho tratran'ny diabeta ireo. Izany hoe raha misy olona anankiray ohatra hoe taranaky ny olona diabetika na ny dadany na ny rahalahy na ny anabaviny no tratran'ny diabeta, izany hoe manana fironana ho tratrany izy, ka io olona io manaraka ny régime végétarien dia midina ambany dia ambany ny probabilité ahatonga iny olona io ho tratran'ny diabeta. Ya, misy olona mora tratry ny aretina diabeta ve dokotera? Dia inona no antony raha misy? Ny olona rehetra na firy ny taonany, na lahy izy na vavy izy, dia mety ho voan'ny diabeta avokoa.
koa ireto misy zavatra tsara ho fantatra. Firy ny indice de masse corporelle anao. Indice de masse corporelle na ny IMC, poids en kilo zaraina taille au carré. Ny normal dia 20-25, surpoids 25-30, obèse supérieur zany hoe mihoatra ny 30. Ka raha ohatra ka voan'ny surpoids ny olona anankiray dia miakatra 5 fois ny probabilité tonga nazo tratra ny diabète. Raha ohatra ka obèse izy dia miakatra ny amin'ny 10 fois izay probabilité izay. Manana venao rahalahy na anabavy voan'ny diabète. Manana venao ray aman-dreny voan'ny diabète. Anao ve manao fampiasam-batana 30 minitra isan'andro, mihinana voankazo sy legioma isan'andro ve anao? Raha ohatra ka vehivavy anao, efa niteraka zaza manana lanja ny ohatra ny 4 kilo ve anao teo am-piterana? Efa nanao diabète gestationnel ve anao? Zany hoe efa niakatra ve ny tany siramamy tao aminao nandritra ny anao nitondra voka? Raha ohatra ka misy eny ny ray amin'ireo valin'ireo fanontanianareo dia manatona dokotera ianao mba hatao fitoliana, satria anisan'ny personne à risque, zany hoe olona manana probabilité somary ambonimbony ho tratran'ny aretina diabeta zany ianao. Ny olona rehetra dia mety ho tratry ny aretina diabeta miankina amin'ny fomba fiaina, fa ny fisoroana tsara indrindra dia ny mamantatra izany ara-potoana. Efa voalaza teo ny mety hatrarana azy. Ny fambara fa mety ho tratry ny diabeta ny olona iray dia anjaranao zany mandray an-tanana ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Solofo George nampafantatra antsika ny mahakasika ny aretina diabeta. Isaorana ihany koa enao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ifarany eto ary ny fandaharana arena ny fahasalamako, koa dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika, mandrapitafa tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. dia faly mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR, ilay onjapeo iraisam-pirenena ny fiangonana advantista, ny namanao Elion Andriamitansoa. Fifaliana ho any miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, naizanaiza misy ianao amin'izao fotoan'izao manero an-tany. Amin'ity anio ity dia ny fisakaizana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa no resahana akaiky. Nampiavaka ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny soratra masina ny hatsara-panahy sy ny fitiavana mampandroso vahiny. Mahay an'izany ny olona izay tsy miaraka amin'Andriamanitra noho ny antony manokana izay misy tombontsoa, ary ireo antsoina hoe diplomaty ny tena havanana amin'izany. Tsy fifandraisana ara-diplomatika nefa no ampianarin'ny baiboly amintsika, ahatonga antsika ho tsara fanahy sy ho tia mampandroso vahiny. Misy koa aza ilay atsoina amin'ny teny mahazatra ny maro hoe tsiky diplomatika, izany hoe tsy tsika avy any amin'ny fofa, tsiky diplomatika, tsy maintsy amboarina mba hatratrarana ny tanjona tiany ho tratra fotsiny ihany. Fa ilay hatsara-panahy sy ny fitiavana mba hampandroso vahiny izay resahana eto dia vokatry ny fanahy masina mihitsy, toetra vokatry ny fanahy masina
ary tsy mitaty tambiny tsy mikendry tombontsoa manokana. Nafinaritra ny nahitanan'izany fiainana feno atsaram-panahy tsy misy fiatsaram-belatsy feno fahatsorapo zany teo amin'ny fiainan'ireo zanak'Andriamanitra ary tena tsapa mihitsy fa niainan'izy ireo zay voalaza ao anatin'reto andininy ovakitsika avy amin'ny soratra masina ireto. Voalohany amin'ireny zay voalaza ao amin'ny Isaia 7:50 ka ny 9 sy ny 7 dia mitoy eny amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Isaia 7:50 sy ny 7 dia mitoy eny amin'ny 10 ka hatramin'ny 12. Zao mifivakin'izany. Tsy izao va no fifadiana zay ankasitrahako? Misy resaka fifadikanina mantsy eto. PDB ny kristianina mifady hanina. Te azo zavatra manokana avy amin'Andriamanitra ary rariny zany. Saingy BDB no mifady hanina mba ho tombontsoa ho an'ny tenany manokana. Fa tsy mieritreritra ny hafa mihitsy izy na mieritreritra ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia miteny ato Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany manao hoe tahaka an'izao ny fifadiana izay ankasitrahako. Dia ny amahany famatorany faharatsiana, hanaboraka ny feny zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, hanapatapaka ny zioga rehetra, hizara ny mofona ho anynona, hampiatrany ny oromanjenjena mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirim-belona aminamanao ianao. Zany ny tian'Andriamanitra hiainan'ny mpifadianina rehetra. Eo amin'ny 10 ary afohina ho anynona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny espitinao ho tahaka ny mitatao vovonana. Ary Jehovah hitari-dalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao eo amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboika zay tsy mety ritra. Ary zay taranakao no anangana ny efa ravaela ary naorinatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana ho niainana amin'ny tany. Dia izao koa voalaza amin'ny Romanina 12:17. Romanina 12:17. Miantra ny olona masina arak'izay ilainy, mahazotoa mampandroso vahiny. Dia ovakitsika koa izay voalaza amin'ny Petera 1:4 ka ny 9:7. Petera 1:4 ka ny 9:7. Mifampiatra no ka aza mimonmonina. Ho isika teo hoe niaina ny zanak'Andriamanitra rehetra izany. Ary voarakitra ao amin'ny soratra masina. Ahoana ny fomba niainan'ireny olon'Andriamanitra malaza fahiny ireny, ireo toromarika omeny tenin'Andriamanitra ireo izay novakitsika teo. Ary tena nahitana izy ireo fitahiana ny fanaovana an'izany. Raisitsika ohatra ny any Abrahama, ilay rain'ny mpino. Ao amin'ny Genesis 7:20 ka ny 1 ka hatramin'ny 9. Genesis 7:20 ka hatramin'ny 9. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebitany Mamre ary nipetraka teo ambaravaran'ny lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indreo nisy 3 lahy nijanona teo an-tandrifiny. Ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo ambaravaran'ny lainy ka niazakazaka hitsena azy. Dia niankohaka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fiteto masonao masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka hangalana rano kely ianareo, hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampototry ny hazo ianareo. Dia hakamofo kely aho ataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo, fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary izy 3 lahy, ataovy ihany arak'izay lazainao. Dia nandeha faingana Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe, faingana makakoba tsara toto ny 3 mifamarana, dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nakany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry so ronono, ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosony teo alohan'izy 3 lahy.
ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny azo izy dia ninana izy telo lahy. Ho ampiainana mazava tokony iainany izay milaza fa mpanara-dia ny Kristy rehetra izay nataony Abrahama. Dia mbola azontsika vakiana koa izay voalaza ao amin'ny Genesis 4:20 andiny 15 ka hatramin'ny 20. Genesis 4:20 andiny 15 ka hatramin'ny 20 ahitantsika ny fomba nandraisan'ny Rebeka sy ny fianakaviany ny iraka nalefan'ny Abrahama. Be deaibe ny ohatra azontsika raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa nampiavaka ny zanak'Andriamanitra rehetra ny hatsaram-panahy, ny fiantrana, ny fahasotoana mampandroso vahiny amin'ny fomba izay tsy mitady tambiny velively. Ny fampiatranomba iny dia filana fototra ao amin'ny olona rehetra. Asa raha mba azonao an-tsaina na efa niatra taminao mihitsy izany hoe mandeha lavitra dia voatery tavela eo amin'ny toerana anankiray izay tsy halalanao na iza na iza, ary hanirianao mafy ny handraisan'ny olona anao mba hiantranao aminy satria tsy tianao nijanona eo kalamanjana. Amin'ny toe-zavatra tahaka an'izany dia tsapanao mihitsy ny asarobidin'ny fampiatranomba iny. Afana mialoka, miala sasatra, misakafo, ary izany dia manamafy ny fisakaizana. Any ambanivohitra matetika no mbola ahitantsika an'izany, fa aty andrenivohitra dia kavitsiana sisa no misy an'izany. Kanefa izany ny toetra tena tian'Andriamanitra hiainantsika. Fanehoana mazava ny fitiavana mafohy teny izany, fitiavana tsy mitady ny antena irery fa ny an'ny hafa ihany koa. Nampianarin'i Jesosy fa zava-dehibe ny famahanana ny nona fanomezana rano an'izay mangetaheta, ary rehefa manao an'izany amin'ny hafa isika dia lazainy mihitsy fa manao an'izany aminy, araka ny voalaza ao Mateo 5:20 andiny 4:30 ka hatramin'ny 7. Izay ataonareo amin'ireny madinika ireny no ataonareo amiko. Rehefa manome an'ireny olona mila fiantrana ireny isika, ireny olona mila vonjy ireny isika, dia raisin' Jesosy ho tahaka ny hoe izy mihitsy no anaovanao an'izany. Mety iseho miendra samihafa ny asa fanompoana tian'Andriamanitra ataontsika ho an'ny hafane. Mety iseho izany ohatra amin'ny fanasana ny mpiray vodi-rindrina aminao hiara-misakafo, na koa fampiatranoana vahiny avy lavitra, na koa amin'ny alalan'ny fampindramana efitrano itoeran'ny olona anankiray izay mety niara-ny herisetra ary tsy mahita le, sy ny maro hafa. Mety iseho amin'ny alalan'ny fisakaizana tsotra izany, tsy mitady tambiny, izay le hoe agape. Mety iseho amin'ny alalan'ny fotoana atokana hiarahana mivavaka amin'ny olona anankiray na koa fampianarana Baiboly mivantana. Maro be ny fomba izay azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny alalantsika. Rehefa mampandroso vahiny ianao dia tsy voatery amoron-javatra ne. Ny zava-dehibe dia ny fifandraisana, fa tsy ilay abetsahany sakafo hohanina. Ka dia raraoto ny andro azo anaova-tsoa hoy ny tenin'Andriamanitra fa ratsy izao fiainana izao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.